Mba makasika ny tontolon'ny fampianarana efa ao anatin'ny fotoanan'ny famerenandesina avokoa ny mpianatra ao anatin'izao telo volana izao raha ny vaovao azo dia ireo mpanao ny fanadinam-panjakana ireo miatrika ny fanadinam-panjakana zany dia efa ao anatin'ny fiomakomanana koa amin'izao fotoana izao ny fanadinam-panjakana BEPC no asiteny dia efa tomombana ny fikarakarana rehetra ary efa nifarana ihany koa ny fisoratana anarana ahafahana mandray anjara ao anatin'izany fanadinam-panjakana izany. Ny farana tamin'ny zoma lasa teo ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana ara-panjakana faharoa na ny azona ny mari-pahaizana BEPC. Efa ao anatin'ny fitaterana ny lisitra ireo ankizy hiatrika izany any amin'ny fari-piadidim-pampianarana n'Antananarivo renivohitra na ny Sisiko ireo taletsekoly ka amin'ity farany herinandro ity no ahafantarana ireo lisitra ny mpianatra hiatrika ny fanadinana ara-panjakana BEPC amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Amin'izao fotoan'izao zany ireo taletsekoly eny amin'ny centre d'Egria dia efa mitatitra ireo ankizy voasoratra anarana eny anivon'ny Sisiko. Efa eo am-pamaraparanana ny fandaharam-pianarana rehetra amin'iny farany volana Mey iny ary ny volana Jona dia efa mihamafimafy ny famerenana miaraka amin'izay programme fampianarana mifanaraka amin'izay volana Jona izay mbola tokony ho vitaina. Efa tomombana avokoa araka izany ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fanadinana ara-panjakana voalohany sy ny faharoa azona ny diplôma CEPE sy ny mari-pahaizana BEPC. Mahatratra 524 ireo mpiadana hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany eto amin'ny fari-piadidim-pampianarana Sisiko Tanavilona. Amin'ny talata 5 volana Jolay no hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany ny mpianatra malagasy ary amin'ny 9 ka hatramin'ny 1 volana Jolay kosa ireo hiatrika ny fanadinana BEPC.